Madagascar Information. Fikambanana manaparika ny fambolena natoraly ny Agri-Nature, reny mamelona ny tany ka mila kolokoloina sy arovana. Efatra amin'ny taona 2024 no efa nisy ny fikambanana ka tanjona ny amporisika ny tantsaha ampiasan'ny teknika mpambolena miainga ny fitiavana sy fanajana tontolo iainana mba hamerenana ny herin'ny tany amin'ny endriny ara-boajanahary. Tsapan'ity fikambanana ity fa manomboka misy fiantraikany betsaka amin'ny fahasalamana ny sakafo hohanina ka antony ronany any amin'ny fambolena natoraly. Manazava Ramatoa Anandry Ambaly Rakotomalala, filohan'ny fikambanana Agri-Nature. Ny Agri-Nature dia fikambanana mikarakara momba ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny anaran'ny fambolena natoraly. Izany hoe ny fandrinay zany dia ny afahana manaparika zany fomba fambolena ara-natoraly zany. Satria tsapanay fa manomboka misy fiantraikany be dia be amin'ny fahasalamana zany ny sakafo hohanina dia zava-dehibe aminay loatra ny fieritreretana zay ka ny tianay napariahana an'ilay fambolena natoraly mba ahafahantsika mihinana sakafo ara-pahasalamana. Ny tanjona moa zany dia mba ahafahana manaparika, mba ahafahan'ny tokantrano tsirairay avy mampiasa an'izany fambolena natoraly zany. Satria arakaraka nampiasan'ny olona tsirairay avy na dia zavatra kely fotsiny ary atao hoe fambolena kely amina toerana kely anankiray fotsiny ary ny fambolena natoraly dia isan'ny manampy be dia be eo amin'ny lafiny hoe fanadiovana zany rivotra iainana zany. Maro tsy voafetra ny tombontsoa omen'ny fambolena zanatany satria miverina amin'ny herin'ny ara-boajanahary ny tany, hanome vokatra tsara lavitra noho ny mahazatra ary tsy misy ny fampiasana zezika biolojika. Natoraly avokoa ireo zezika ampiasaina. Tsy misy ny tany reraka raha mampiasa ny fambolena natoraly satria tsy mety lany tsiro ny tany ka antony ampirisihana ny tantsaha ampiasa azy io. Ny fambolena natoraly dia teknika vaovao hamerenana ny tany amin'ny heriny nanaovan'Andriamanitra azy. Izany hoe io tany io dia manana hery izy io fa ny olombelona mitondra zezika dia nalemy ny tany. Izay mahatonga ny fambolena natoraly zany na fambolena zanatany koa izy ny tantsaha sasany tsy mampiasa zezika simika aloha voalohany, zezi-pahatra nefa zezika biolojika rehetra fa dia tany, masomboly, rano, masoandro, rivotra, izay ihany no ampiasaina. Ny teknika fambolena natoraly kosa nefa dia izao manao volo rakotra izy. Ireny le bozaka le tanety ireny zany doran'ny tantsaha fotsiny, doran'ny olona fotsiny fa alaina iny araka ny teny vazaha valorizena iny dia arakotra ny fambolena izay atao zany mba iarovana an'le masoandro tsy ho lasan'ny rano fotsiny le rano andrana zany fa dia mba arovana izay ihany. Ny fototry ny fambolena natoraly zany dia ny famelomana an'ireo biby kely ao anaty tany izay nataon'Andriamanitra. Amin'ny teny vazaha moa izy mazava tsara hoe bakteria, ny champignon, ny protozoaire sy ny biby isan-karazany ao anaty tany ao. Ireo ny tena zezika ireo zany. Tsy mbo misy mihitsy zany tany reraka zany amin'ny fambolena natoraly fa amin'ny fambolena natoraly le tany miasa mihitsy ary ambolena mihitsy vao maika mampatanjaka azy. Tsy mila maka aina zany ny tany ary tsy mety lany ny tsiron'ny tany eo ambany nataon'Andriamanitra ao. Amin'ny rivotra io zao mifoka eo ianao fa tsy laninao io rivotra io. Dia ohatr'izay koa ny eo ambany eo tsy lanitsika mihitsy eo. Na firy miliara ny olombelona atao tany, na firy mamboly tsy mety lany io. Hany ka amin'ny fambolena misy zezika moa zany dia ny fakan'le fambolena eo akaikiny eo zezika dia vetivety izy dia mahita sakafo. Fa amin'ny fambolena natoraly tsisy sakafo, tsisy zezika hitany eo dia lasa le fakany midina any ambany any dia mihaona amin'ny tsiron-kanina ao ambany eo sy stock ngeza be nataon'Andriamanitra. Izao ny vokatra hitanay zany. Korzety anankiray 3 amin'izao vao mijanona amin'izao vaonina korzety izao. Ity karoty mamy sady hitanao hoe misy tsironaina mihitsy, tsiro-kanina, tsiro sakafo zany tena ara-pahasalamana dia ara-pahasalamana. Azo tsapahitanana ny vokatra ara-natoraly satria tsara tsiro ny vokatra omeny, mateza sy maharitra, azo tehirizina, tsara vidy ary mampihena ny fandaniana. Eo amin'ny fiainana be dia be ny dépense entina mamboly. Ny antony voalohany mampihenana an'ilay dépense dia tsy mampiasa an'ilay ataon'ny mahazatra hoe insecticide na mampiasa an'ilay hoe compost conditionnel fa izy amin'ny natoraly azy zay zany dia zavatra akora hita eny an-tsaha no ampiasaina dia ny bozamaina sy ny ravi-maitso mora loha
reo zany io no ahotrika reo zany manampy ampiasaina manamasaka sy manalimy an'le tany izy io nefa ny tsy atao mandavataona fa manao an'indray mandeha anao na indroa dia zay mahatonga an'le hoe mahamora sy mahakely ny dépense dia lasa tsy miasa tany mafy be tsonikotrany tamin'le voalohany fa mamboly continuité foana zany ianao mamboly foana dia velona ho azy le tany. Madagascar Information.